Isany napetraka isaky ny faritra ny tsidiany tena nanentana ny tompona ndraikitra hoe jery eo akaiky io zavatra io mba tena ho tonga any amin'le vahoaka tokony handray an'le fanampiana fa tsisy anodikodina ito anelanelany ny zavatra hitako maso aloha tamin'ireo distrika sy commune rehetra nandehanako dia misy fandaminana tsy mety ao zany hoe misy le mponina tena kere mila ny fanampiana dia etsy an-daniny ireo le mba mety hoe zakazaka ihany kanefa ny anasaraka an'izay ny sarotra dia lasa alaina ny carnet ampokotany iza daholo ny mponina eto dia zaraina amin'ny isan'ny mponina ny fanampiana zany hoe nareo tsy tena sahirana tena hoe efa miatra manaina azy dia mbola mahazo amin'le fanampiana ihany koa eo zany ny fandaminana tokony apetraky ny tompona ndraikitra rehetra aty amin'ny faritra na zany na tsy zany koa aloha io fanampiana voalohany io tsy ampy io zay zany ny antso atao ndraiky hoe mila mandefa fanampiana manaraka satria na avy any eo io orana io afaka 3 volana na 4 volana vao hiakatra any amin'ny volana memo raha ny voalaza tia vao hiakatra ny vokatra mandra-pahatonga an'izay mbola hitohany ihany zany ny kere olana ane tsy mila tadiavina lavitra be ny vahaolana dia mila rano ny aty amin'ny faritra tsy nosy betsaka ny tetikasa efa natao fa mahagaga hoe naninona ny tsy tonga hatramin'ny farany ireny teny amin'ny lalana rehetra teny zay mahita an'izany hoe nisy forage efa natao efa nisy fotodrafitrasa natsangana dia avy eo le izy tsy hita matimomoka eny foana mbola kely nefa naheno an'izany hoe ary nahita mihitsy moa ny aina tamin'ny mbola kely nandeha taty nanao vakansy dia efa nahita an'izany hoe faritra ndroy faritra nosy dia manana olana amin'ny resaka haintany efa ho 3 taona ty aoriana zany mbola tsy voavany olana sanatria ve afaka 20-30 taona tsika dia mbola izao foana ny ainana misy ny vahaolana vitan'ny firenen-kafy zany nahoana tsy ho vitantsika eto Madagasikara ary zay ny zavatra tena hoe fandresen-dahatra amin'ny maha-ministry ny mponina betsaka ny zavatra tsy afaka hidirako ny rano dia misy ny ministry ny rano andresaka fotodrafitrasa misy ny ministra miandraikitra an'izany ny mponina inona ny fahorian'ny mponina dia zay no entiko hoe mila rano ny faritra tsy nosy fa tsy hoe afaka 30 taona tsika mbola izao foana ny ainantsika tsy mety zany ary misy vahaolana io vitan'ny afy io any amin'ny tany désert any afaka mitatitra rano amin'ny pipeline na tonga amin'ny toerana anankiray na vahaolana hafa nahoana ny tsy ho vitantsika eto Madagasikara tsy ny olona tia mihitsy ny kamo vonona ny amboly ny olona fa ny ranony tsy misy dia inona ary ny ataony eo zay ny asan'ny fitondram-panjakana tokony efa nataon'ny taloha zany ary tokony ataony amin'izao fotoana izao rehefa tsy vitany teo aloha